moa natongavana eto zany ny anome tanana ary ny laza amin'ny rehetra na amin'ny vahoaka malagasy zany na amin'ireo avy any ivelany fa dia mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ary ny andraikitra zay raisiny voalohany indrindra dia milafiny fandriampahalemana ny amerina indray le fandriampahalemana satria ny fisiany tsy fandriampahalemana dia tsy mampandroso ny sehatra ny toe-karena tsy mampandroso ny sehatra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy zay zany ny afatra voalohany zay natao misy ny fanampiana ara-pitaovana izay nentina ny eo amin'ny lafiny fandriampahalemana ny fiara ny moto ny finday izay omena ny reo antokona miaramila zandasy polisy zay miasa eto zany misy ihany koa zay ampitaovana zany reo fokotany tahaka an'le finday zany satria dia avy amin'ireny zany ny tokony angian'ny fanairana rehefa misy zavatra manahirana miseho amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana zay zany dia iverinay fa tolo-tanana fa ny tiako nampitaina teo zany sy amin'ity androany ity dia hoe ny fandriam-pahalemana zany tsy anjaran'ny mpitandro filaminana rery zany tsy anjaran'ny fitondram-panjakana rery zany fa anjaran'ny vahoaka no miara-misalahy amin'ny fametrahana an'izany fandriam-pahalemana zany eto amin'ny sehatry ny firenena manokana manosobe moa zany dia izay atao hoe tetika eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana zay dia iverina fa taraka n'ilay atao hoe projet pilote zany zay hoentina ihany koa ampiarina any amin'ireo faritra hafa zany zay isin'ny fizahantany eto Madagasikara ka dia zay aloha no afatra zay nampitaina ny tiako ampitaina ihany koa dia ny hoe isika malagasy dia tsy maintsy mamerina ny foto-kevitry ny fanjakana tan-dalàna mila ho fantatry ny rehetra fa dia misy lalàna eto amin'ity firenena ity ary zay no fototra voalohany amiarenana fandriampahalemana eto amin'ny firenena ary tokony hoarovantsika ihany koa ny sotoavina ao anatin'izany fanajana ny lalàna izany mba tsisy anao le fitsaram-bahoaka intsony zay manome endrika zay sady manaratsy ny fiarahamonina eto amintsika manaratsy sady tsy mifanaraka amin'ny sotoavina eto Madagasikara misy ny fitsarana zay tokony hitsara ny zavatra tahaka ireny zay misy tao ao ary nanimba ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ka dia antsokany rehetrarehetra koa zany izay fiverenana indray eo amin'izay sotoavina zay fiverenana indray eo amin'izay sehatry ny lalàna izay ny farany moa zay afatra napetrako teo dia hoe tsy afaka misaraka amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fandriampahalemana fa raha ny fampandrosoana ara-toe-karena moa zany dia efa nolazaiko teo koa zany tsy maintsy hijerena ny sehatra hafa ivelan'ny fizahantany fotsiny no resahako teo ny lafiny ara-herinaratra no resahako teo ny fijerenany zay amiarenana ny asa eto Anosibe ary anisan'izany ny fijerena manokana ny siramaka tsy maintsy miaraka ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana ara-ekonomika ary raha resaka fampandrosoana ara-ekonomika dia tsy maintsy voateny ny siramaka androany mbola tsy naza aminareo ny antsimpiriany eo amin'izay endrika amiarenantsika indray ny siramaka satria dia misy tetika maro samihafa amin'izany ny azo fampanantenananareo fotsiny dia zao tsy maintsy verina ny asa eto amin'ny sirama na inona rehetra amiarenantsika izany efa ao anatin'izany izahay efa hitatsika mpamatsy vola entona manao izany fa dia eo ampandrafetana izay tena endrika mahatsara ny fampandrosoana eto Anosibe izahay satria tsy maintsy jerentsika ny rindrany ny fampandrosoana na eo amin'ny sirama na eo amin'ny sehatra maro samihafa indrindra ny eo amin'ny lafiny fizahantany ka mahazo mahatoky ianareo fa tsy ho zanaka lafatsony ny sirama fa nytitana ity ihany ary tsy ela dia maro zay toy azany tetikana izany